Androany zany sika dia hiresaka momba ny développement personnel tonga soa atao amin'ny fandarana zany Forêt-Santé aty Canada indray ianao. Inona moa ny atao hoe développement personnel? Ny développement personnel dia fitaizana vatana, saina ary fanahy izay mila kolokolointsika olombelona eto ambonin'ny tany mba hananatsika ny atao hoe performance na ireo angovo izay ilaina mba hoentintsika anatotosa ny tanjona izay tiantsika hotratrarina eo amin'ny fiainana. Maro dia maro zany ny zavatra izay hoe hikolokoloantsika ny tenantsika zany ao amin'ny hoe développement personnel io satria miakina daholo ny saina sy ny fanahy dia misy fiantraikany any amin'ny vatana ny tsy fitaizan'ireo zavatra anankiroa ireo ary ny aretina izay mahazo antsika amin'ny vatantsika zany dia mety misy ihany koa zany fiantraikany any amin'ny saintsika sy ny fanahintsika. Ka izay no antony zany ikojana an'ireo telo ireo zany mba tonga atsika zany anana ny angovo tsara hoentintsika manatotosa ny zavatra izay tiantsika ho kendrena zany amin'ny fiainana. Ny idéaly ho antsika olombelona dia ny hoe mba olombanina. Tsy mora nefa ny ahatongavana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany satria isika olombelona eto ambonin'ny tany dia tsy misy izay tsy manatsiny. Ka eo indrindra mantsy zany no mila hikolokoloana ihany koa ny vatantsika, ny saintsika, ny fanahintsika ny amin'ny hoe olombelona mety ho solafaka ianao ka mila miaiky amin'izay zany isika ny hoe afaka ny olombelona rehetrarehetra dia mety hanana hadisoana amin'ny fiainana. Fa ny manarina an'izay zany no zava-dehibe satria hita eo amin'ny fiarahamonina zany izay hoe tsisy teo diso eo amin'ny fiarahamonina, samy teo indraindray eo amin'ny fiarahamonina, samy atao hoe manana ny maizy azy kanefa ny fironana amin'izay karazam-boninahitra izay tadiavina amin'ny fiarahamonina izay nefa dia samy manana ny azy ihany koa dia ny hoe ny fikojakojanao ny talenta ao aminao, inona ilainy talenta ao aminao zany ahafahanao mandroso bebe kokoa zany amin'izay hoe anehoanao ny maha olombanina anao zay. Fa satria ny zavatra tsy mety mantsy zany dia ilay hoe rehefa te atao hoe manana ny maizy azy rasoa dia andeha anosipotaka any rabozy mba hampisongadina azy eo amin'ny fiarahamonina. Amin'izay fotoana izay mantsy zany dia eo ilay mipetraka ilay atao hoe ego. Ny ego na ilay fanambonitena be loatra izany izay hoe tsy misy fiaverana fa dia ny andeha anitsakitsaka ny olona rehetra manodidina anao izay zany no famboniana tadiavinao. Zay zavatra zay zany dia lalan-diso eo amin'ny développement personnel. Ny développement personnel zany dia ilay lalam-piainana mandeha any amin'ny miabo na ny positif ozy teny vahiny izany ahafahanao mandiny tena ny amin'ny hoe inona marina ny forcenao sy ny faiblessenao na ny tanjakinao sy ny fahalemenao zany amin'ny fiainana. Ka rehefa mahatakatra n'izay zavatra rehetrarehetra izay ianao zany afaka mandiny tena rehefa misy ny disadisa izay mipetraka dia ny fahendrena voalohany indrindra dia ny hoe inona ny andraikitro tao anatin'iny disadisa iny.
satria raha vao tsy mahay nijery an'izay zany isika fa raha vao misy ny disadisa de tsy maintsy rasoa rakoto rabe no diso fa ny tenako dia tsy misy idirako mihitsy ny ao anatin'izay de izay no mahatonga an'ilay olana miverimberina foana zany amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona satria rehefa nomelohinao zany ny olona manodidina anao ho responsable foana ny zavatra izay nitranga ny disadisa izay misy dia ivadika indray ianao zany atao amin'ny olona hafa ifandray amin'ny olona hafa dia misy foana no ataonao hoe diso de iverimberina foana ny olana ny olona izay voalohany indrindra azonao kontrolena dia ny tenanao no azonao kontrolena voalohany indrindra vao zay ianao vao afaka ikontrôla ny olona manodidina anao satria ny ao anatin'ny sainy tsirairay dia izy ihany no mahafantatra azy mety olona mitsikitsiky aminao foana malala fomba aminao kanefa zavatra hafa ny ao anatin'ny lohany mety ny amodipodika anao ny tena ao anatin'ny lohany ka amin'izay fotoana izay zany ianao de ametraka foana ny asambaranao any amin'ny olona ametraka foana ny asambaranao amin'ny fomba fijerin'ny olona anao ianao no tokony mahafantatra zany ny valeranao mahafantatra tsara ny zavatra ataonao mahafantatra tsara ny faiblessenao sy ny forcenao tsy ny fomba fijerin'ny olona izany no entinao amakivaky ny fiainana entinao amindra fa ny tenanao no kojakojao mba olombanina ary dia afaka hiatrika ny olana rehetra izay mipetraka eto ambonin'ny tany ianao satria misy ambaratonga ny olana izay mipetraka misy ny olana izay tsy avy any aminao fa tsy maintsy miatrika ianao raha ohatra ka misy ohatra ny ataontsika hoe fahafatesan'ny olona akaiky anao ohatra amin'izay fotoana izay dia tsy responsable ny nahafatesan'iny olona iny ianao fefa izay no lahatra nitondrana azy afa indray moa zany aloha ny hoe resaka fanapoizinana na ny resaka hoe élimination physique ohatra nataon'ny olona anankiray de amin'izay fotoana izay de responsable izy nanao an'ilay mitondra an'ilay fahafatesan'ilay olona anankiray ohatra zany zay zavatra zay misy ihany kosa nefa ny zavatra hoe avy any aminao zany adisona avy any aminao no nahatonga ny fisehoan-javatra iray zany ohatra teo amin'ny fiainana amin'izay fotoana izay dia tompona draikitra ianao zany tamin'ny zavatra izay niseho tamin'ny fiainanao ka ny hoe zavatra tsara indrindra de ny hoe manadiady hoe inona ny adisonao tao anatin'ilay zavatra iray izay mitranga ohatra de ny manarina an'iny zavatra iny makalesona amin'iny adisona nataonao iny zany izay no ahafahanao ny mamindra mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa zany eo amin'ny fiainanao zay développement personnel zay zany taloha dia tsy olombitsy ihany zany no nampiasan'ireo ary de ny ankabeazany nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany fa efa tateoriana zany vao niparitaka tamin'ny ataontsika hoe sarambabem-bahoaka zany io développement personnel io nefa moa ohatra hoe zao hoe Afrika sy Madagasikara mbola maro zany ny olona izay hoe tsy mahafantatra zany an'io développement personnel io ary tsy mampiasa an'io zany amin'ny fiainany fa de mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao zany ny fiainany misy olona zany mbola manorina tokantrano kanefa tsy
misy akory zany ny hoe inona ny hoentim-manany ao anatin'ny responsabilité-nao raha vao miteraky ianao zany mananjanaka ianao de fa ao anatin'ny responsabilité-nao izay hoe ny famelomana ny zaza io ny famelomana ny tokantranonao ny famelomana ny vady aman-janakao. Tsy fandatsana nefa ny zavatra ohatran'izany satria misy ihany koa ny hoe tsy fahalalana, misy ihany koa zany ny hoe zavatra natao tao anatin'ny tsy fitandremana ohatra ka ny manarina an'izay zany no azo atao fa ny hoe mialandraikitra na ny ataontsika koa hoe zany hoe manometsiny ny olona manodidina zany ohatra mpifankatia ohatra zao de mifankatiry zareo zany tsy nitsinjo lavitra hoe inona moa mety atraiza moa zany ny fadehan'ity fifankatiavany ity de teraka ohatra zany izy roa tsy sininona tsy siasa rangahy tsy siasa ramatoa tsy siasa marina aloha fa hoe fahasoavana ny fahatongavan'ny zaza eto ambonin'ny tany. Tsy fandatsana ny zavatra ohatran'izay fa ny fahaizana mijery izany ny hoe inona zany no responsabilité tsika roa tato anatin'ity zavatra ity de hiaraky sika zany amelona an'ity zaza ity. Izay angamba no ataoko hoe attitude faran'izay hoe tsara indrindra ao anatin'izay toe-javatra izay fa tsy hoe hifanilika hoe ianao angera matony tsy mitandrina satria ianao tsy nanao préservatif ohatra na ianao tsy ninana pilule contraceptif ianao angeno nakafanahy ahy tamin'ny reny fotoana ireny zay zany de ilay atao hoe attitude tsy responsable. Misy koa ny zavatra izay hoe miverimberina de génération en génération zany izay hoe tsy misy zany ny manao fandinihana manokana an'ilay olana miverimberina ohatra zao hoe raisiko ny Afrika sy Madagasikara ohatra zany izay hoe ny anjeraniny ataontsika hoe fanandevosana, ny anjeraniny atao hoe fanjanahantany de efa mipetraka zany any anatin'ny subconscience-ny tsirairay zany de génération en génération ny hoe ny olona voazanaka, ny olona izay avy nadevosina dia tsy afaka iohitra amin'izay hoe karaza-javatra zay fa de hoe ny génération ray manontolo zany dia andeha subiran'izay zavatra zay. Eo amin'ny développement personnel zany dia ny fanadiadiana ny hoe inona ny tena fototry ny olana mba tsy hiverimberenan'ny olana intsony ohatra manam-pahaizana zany amin'izay fotoana izay no mila mijery akaiky zany ny hoe inona ny anovana an'izay hoe karazana zavatra miverimberina izay ohatra mantsy zao ny aziatika ny karana ny Amerika Latine zany zareo fa mifohany amin'izay resaky zay ny amin'ny hoe ny anovanao ny baolina zany de ny fanananao ny firaisan-kina ao amin'ny taninao manoloana ny mpanjanaka. Inona zany ny stratégie ataonao manoloana ny mpanjanaka satria ny stratégie ny mpanjanaka de ny hoe zarazarao anjakana izany hoe misy omeny tombontsoa zany ao amin'le tany de mamoroporotra ohatra ny mpiray tany-drazana aminy mety hoe resaka saranga, mety resaka foko no sy ny manipulation zany meny tombontsoa de ireo zany no mikaravasy ny mpiray tany-drazana aminy de mikorotana foana zany ilay tany mikorotana jusqu'à amin'ny hoe mifoa ilay tany hoe isika no mila mamelatra ny fefy
izay apetrakitsika amin'ny tanindrazantsika mba tsy ahafahan'ny mpanjanaka intsony zany ny manjakazaka eto amin'ny tanitsika. Zay zany introduction kely zany izay hoe meko zany amin'ny resaka développement personnel ary ny fikojanao an'izay hoe fikojanao ny estime de soi zany hoe ny fahaizanao makasitraka ny tenanao ny amour de soi ny fitiavanao ny tenanao zany rehetrarehetra izany zany ny fahafantaranao hoe inona ny talentanao ahafahanao zany mikojakoja ny tenanao eo amin'ny resaka ara-pahasalamana dia ny fihinananao ny sakafo ara-pahasalamana isanandro efa natoroko teto daholo izay hoe fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana izay satria misy influence ny be dia be any amin'ny fahasalamanao, ny sainao, ny humeuranao ny zavatra izay hoaninao. Ohatra ianao zany olona efa tsy mahazaka siramamy ohatra nefa ianao tsy mahafantatra na efa mahafantatra ihany koa ianao fa mbola misesika siramamy dia mety misy conséquence amin'ny zavatra ataonao isanandro zany zavatra zany voatantarako ato amin'ny ty boky ty daholo le livre vert du bonheur ity zany izany karazan zavatra rehetra izany fa tsy nitoka sy ny rongony na ny sigara ihany akory no mamotipotika ny fahasalamantsika ara-batana sy ara-tsaina fa mety ihany koa zany ny karazan-tsakafo izay ampidirinao ny vavanao, ny karazana sakafo industrialisé na vita ambifotsy ireo dia feno ny conservateur izay hoe hitahirizana azy dia betsaka be zany siramamy apetrakao, betsaka be ny sira, betsaka ny menaka mandry izay hiconservena azy dia misy influence ny be dia be zany amin'ny fahasalamantsika olombelona ka izay zany no hoe mila ampidirana isanandro an'ireo hoe sakafo natoraly, ny voankazo sy ny légume, ny voamaina, ny trondro, ny hazan-dranomasina ireo zany no tsara hoanina isanandro fa ny zavatra izay hoe be siramamy be ohatra zany sy ny hoe be sira be ny henan'omby koa zany tsy de tsara loatra ny mihinana azy matetika fa sary de vonona ny menaky ny henan'omby ka mety miteraka ny sy fahaizana amin'ny sakafo zany dia mety mitondra antsika zany any amin'ny aretina maro samihafa izay efa nazavaiko teto daholo ny momba n'izay zavatra rehetrarehetra izay. Reto zany ny karazam-pandaharana efa natoroko tato amin'ny Jeanne Forest Santé momba ny développement personnel ary dia matetitetika zany dia amaky andininy extrait amin'ity boky nosoratako ty satria maro de maro zany mantsy no tsy mahafantatra hoe inona marina no ato ambadiky ity boky nosoratandramatoa Jeanne Forest ity ka ampafantatra anareo tsy kelikely eny zany ny tenako ny extrait ao anatin'io fa makafy de makafy an'io zany ny kanadiana ny vahiny fa ny malagasy sy ny afrikana zany no mbola foapoazina kelikely zany amin'ny zavatra io satria maro ny teny hoe sisy zany asambarany zany zavatra nofinofy zany izay zany ilay hoe esprit négatif izay tokony ialana tokony anana foana atsika zany ny fanantenana. Ireto zany ny zavatra efa natolotro teto amin'ny Jeanne Forest Santé inona no atao raha te hanan-karena ary inona no toe-tsaina tokony ananana. Matetika mantsika zany de ny mpanan-karena de olona mpangalatra, mpamono olona, mpanambaka olona zay zany no efa nitaizanantsika de ohatrany hoe misy blocage zany ny
ny taranaka teorina zany a ny amin'ny hoe andeha amin'izany hoe hitady arena hitady vola. Inona no atao mba azahoanao izay zavatra irinao rehetra amin'ny fiainana? Inona no atao mba asambatra sy atafita amin'ny fiainana? Ahoana ny fomba fisariana ny vitana? Io zany moa matetika de hoe zay zavatra rehetrarehetra de vitana io. Na de tany amin'ny dadarabe, de nanao an'tsy, de nanao an'ry. Misy teknikany ny fisariana ny vitana. Azavaiko ato amin'ny fandaharana YouTube daholo ny antsipiriany zany momban'izay zavatra zay, satria raha vao hoe iakina fotsiny zany amin'ny kisendrasendra isika dia na ny firenena raha zany dia entina amin'ny kisendrasendra. Ahoana ny fomba, inona no atao hoe estime de soi na ny fananana fitokisantena? Ny fomba fanabeazana ny zanaka. Inona no manakana anao tsy hatratra ny tanjona nofisinao? Ilaina ny fitokisantena vao afaka mivoatra ny olona iray. Tsy ambarateliny Jean Forêt amin'ny fiainana. Ny atezerana sy ny vokadratsiny eo amin'ny fiarahamonina sy ny fahasalamana. Tandremo ny fahatsorana be loatra fa mandrendrika matetika. Atahoana ny fisariana ny vola ho any aminao. Inona no atao hoe manipulateur? Mila fantatrao daholo zany zavatra rehetrarehetra zany mamakivaky ny fiainana. Jereo ity vidéo ity fa anovan'ny fijerinao ny fiaina, le scaphandre et le papillon. Inona no atao hoe tena namana? Olona manao ahoana no atao hoe tafita amin'ny fiainana? Ny miasa mafy ve sa miasa tsara no ahitana fahombiazana? Ny échec dia mety manampy amin'ny fahombiazana. Ino ireo zavatra tsy andoavam-bola kanefa sarobidy sy mahatafita amin'ny fiainana? Ino ireo toe-tsaina mampahantra? Inona no atao hoe fiandianana sy ny fanadevozana? Amin'izao fotoana izao mantsy zany dia raha vao misy resaka fiandianana de fa misy romotra de romotra mihitsy amin'izany. Nefa ny fiandianana amin'izao fotoana izao dia misy ny fiandianana amin'ny resaka vola, misy ny fiandianana amin'ny resaka fahaizana, misy ny fiandianana amin'ny resaka hoe vaindrena. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia efa samy mipetraka amin'ny fiandianany daholo ny olombelona amin'izao fotoana izao. Ny lakle ny fahombiazana faratapony capacité d'adaptation. Famahana olana sy ratrapo amin'ny fomba hawaïenne. Atahoana no manjary mpandraharaha mahomby? Comment avoir du succès dans la vie selon Oprah Winfrey? Inona no atao mba hananana ny maîtrise de soi na fahaizana mamey-tena? Torohevitra amin'ny fahombiazana avy amin'ny Oprah Winfrey. Inona no atao mba hananana ny motivation isanandro? Inona ny atao hoe pouvoir? Inona ny atao hoe bouc émissaire na olona aniliana ny rihatra rehetra? Mila fantatrao daholo zany. Ahoana ny fomba famohana entreprise? Comment avoir du succès dans la vie? Inona no atao raha te ahomby amin'ny fiainana? Inona no atao hoe olona toksika na mamizana? Mila fantatrao zany. Misy idirany bika aman'endrika ve ny fahombiazana? Torohevitra amin'ny fahombiazana avy amin'ny Oprah Winfrey. Ny fahasoavana mety ho azo avy amin'ny fahavoazana amin'ny fiainana. Hafatra ho an'ny tanora malagasy, ny fandraharana no ho avin'ny tanora. Ny vola ve sa ny hevitra no mahatafita amin'ny fiainana? Inona ny atao hoe capacité d'influence? Vahaolana amin'ny fomba hawaïenne ny famahana ny coronavirus dia ny Ho'oponopono. Tandremo ny resaka alako bika tsy tiako tare fa tsy mampandroso.
fahaizana makasitraka ilaina ve amin'ny fiainana. Ahoana no ahitana filaminantsaina ao anaty tontolo mikorontana? Ny serasera dia antoky ny fampandrosoana goavana raha atao tsara. Ny fambara fa mialina anao ny olona iray. Ireo karazana toetran'olona hita ao am-piasana, mila fantatra izany. Fikapohana ny zanaka ady-hevitra eo amin'ny ray aman-dreny. Fitaizana ny tanora manoloana ny zava-mahadomelina. Famitinana ny boky le livre vert du bonheur. Inona no atao hoe préjugé na fitsarana ivelany? Inona no atao hoe olona surdoué? Mila fantatra io zavatra io na ny zanakao misy ny toetoetra manokana sy ny fombafomba manokana fiarahana amin'ny ankizy surdoué dia ny misupporter azy amin'ny zavatra izay ataony. Dia fragile be ireny karazan'olona ireny na dia atao ara hoe olona izay nomen'Andriamanitra farany tatsaina miavaka. Ny vola ve mahasambatra sa mahory? Inona ny atao hoe passion ary ny soa entiny amin'ny fahombiazana? Teo mpandresy ve ianao amin'ny fiainana? Les sentiments qui nous intoxiquent. Inona ny atao hoe lehilahy pervers narcissika ireo mpampijaly vehivavy? Matahotra maso sy vavan'olona ve ianao? Sarikenatra ve ianao? Ny soa sy ny ratsy entin'ny fitiavana be tafahoatra amin'ny fiainana sy ny fahasalamana. Ahoana ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiainana? Ilaina ve ny tsikera amin'ny fiainana? Zay zany ny tapany voalohany mikasika ny développement personnel izay natolotra teto amin'ny fandaharana Jean Forêt Santé. Dia manasanao zany ny hitsidika matetitetika ny fandaharana eto amin'ny Jean Forêt Santé ary ny livre vert du bonheur izay nosoratako zany dia misy amin'ny livre électronique izy io ary afaka jerevanao zany ho jifainao amin'ny éditionpourtous.com. Eto ambanin'ity fandaharana ity moa zany no asiko an'ilay afaka hijerevanao azy zany amin'ny livre électronique fa anatsara ny fiainanao, anatsara ny fomba fijerinao ny fiainana ary hitondranao any amin'ny fitokisantena sy ny fiadanatsaina, ny fitony-tsaina, izany zavatra rehetra izany zany no ateraky ny développement personnel ka tsy zavatra moramora akory ny hoe fahazahoana n'izany karazana fitony-tsaina izany fa fitaizan-tena, fitaizana saina, vatana ary fanahy isan'andro izay mila koloitsika zany ao amin'ny tenatsika. Dia toy izay no azo natolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jean Forêt Santé aty Canada fa anatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.